Miarabantsika amin'izao tutorial manaraka izao zany a. Tutorial izay ataontsika zany a dia resaka fizarana tsotsotra ty zany a omeko anareo a outil anankiray zany tiako présentena aminareo e. De ny anomboantsika azy de mandeha amin'ny Safari. Tiako marihana aloha fa miasa ambonina Mac zany, Mac. Ny tiako tenenina andetsika zany anao téléchargement, anao téléchargement an'le outil de efa manao le téléchargement tsika. Ty outil ty zany a présenteko aminareo tsotsotra, télécharger izy a eto amboniny eto. Ny anazy zany efa installé fa de anjaranao manao an'le izy. Afaka mampiasa an'io pendant 30 jours gratuitement anareo zany tsika. De rehefa vita io ny efa téléchargeko le izy a de efa installé ny ary de utiliser eto. Voilà. De ty outil ty zany esantsika fa alohan'izay lasa aloha ratoko mihitsy izy a dia mila ihany koa tsika outil anankiray hafa. Je remarque hoe eo ambony Mac tsika miasa de maka outil anankiray hafa tsika antsoina hoe MAMP. Am'le tuto je efa nizaraiko taloha de nisy le hoe WAMP de ty izy ty zany a téléchargena. Tiany tsara, tiany tsara, ty iray tiany tsara de io izy io satria propriétaire mihitsy reto tsy diso ouais. www.map.info.machin io ny tsara io. Efa installé koa ny ako une fois installé izy a de hitatsika feto izy. Misy MAMP Pro c'est payant fa MAMP normal tsy payant. MAMP zany a Mac Apache MySQL et PHP. Démarreko MAMP. Efa midémarre le MAMP ako dia miainga ny serveur MySQL de miainga ny serveur Apache. De avy eo sokafako le page de eto kahitikatra rehefa alako de nde diovitsika aloha le toerana rehefa nisaratra natoko teo. Izy zany a application tac voilà eto ambony ty htdoc ty a de esorintsika zany a zavatra rehetra ambony io a vider la coque, voilà. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais. Voilà. Donc vite zay de ohatra zany ka mijery an'le toerana teo zany raha lalaiko zany navigateur Safari teo ka rafraîchisiavako de tsisy ninino eo. Je signale zao ny andohan'le izy tam'le démarre tikatra zany ouvrir la page d'accueil de nitsoahako fotsiny reto nitsoahako de mahazo an'izao. Bon de zavatra ataontsika de anamboatra zavatra eo ambonin'iny dossier intsika eny ambonin'iny dossier intsika lasary a maka an'le dossier tsika de fichier nouveau dossier de ataontsika hoe kisary eo amboniny io zany ataontsika anasitsika sary de raisitsika le tiakeleza asika le tumeveur de efa version d'évaluation rehefa installé ny anareo zany de mazotra zao nareo ny 25 jours sisa mijanona de présenteko aminao tsotsotra hoe ahoana zany fandehan'ity environnement de travail ty. Fenêtre raha ohatra izy ka hoe designer izy de afaty ananina ty zany le tanao ndraiky fichier ty. Raha ohatra ka codeur de ny azy aty amin'ny ilany aty indray ny de izy de tsika zany andeha anamboatra site kely web site web atao hoe gérer les sites de eto tsika manao nouveau site ataontsika hoe fb anjana de alefatsika eo ambony ny application
acheter donc ils sont choisir, enregistrer, voilà, terminé. Des fait un bon news, hein, de l'article, maintenant nouveau page HTML créée. Des une page HTML à créer, l'article, des outils qui avaient index, acheter donc cet outil qui avait index, voilà. Euh, ah, à demain. Donc, euh, donc, etsaniza l'index de dotsika akasarana créer akasarana créatsika tapaka koa filiditeko nanao demain le tary teo rehefa mandeha anatin'ny Google tsika de ahoana kay fitady sary eo amin'ny Google de fitady sary de pitsirinao fotsiny ty image ty de eto tsika manohatra ohatra hoe Madagasikara, nosy be de Madagascar ohatra, voilà, nosy be de Madagascar, voilà, de c'est sary ilaiko eto izany sary mba mahafinaritra ato, nosy be izany zao mba mahafinaritra tsara bantsy, mahafinaritra mihitsy any tanàna zany ty ohatra e. De ty mipitsirinao de lasa amizay anao hoe enregistré son de alefatsika izy eo ambony bureauko aloha, enregistré, tac, de rehefa eo ambony bureau izy de sokafatsika ty register, bon, finder de restsika eo ambony bureau le izy le izy teo etikatra de édition copier de alefatsika ty anaty application de alefatsika anatin'ny membre pro, alefatsika acheter truc, alefatsika atao de ataotsika édition coller, voilà, tac, de restsika amizay le rafraîchisseva-tsika izy io le sarina zebe. Alors ny zavatra ataotsika manaraka de hoe andehitsika hanao insertion na image, ahoana kay anao tableau aloha tsika e, anamboatra tableau tsika, ahoana nanamboatsika tableau eto amizay ary fa suspense raha ohatra ka modifier, insérer tableau, voilà, de 3 lignes 3 colonnes tsy maninona tonga de atsofina eto ny tableau zay ity zany. Izao zany ny système matsiny hoe what you see is what you get, zay rehetra hitanao, plus exactement zay rehetra tianao aseho zany de azonao avokoa, ohatrany hoe tiako atsofokatsy ohatra le image ato amty milieu tikatra de inona ny zavatra ataoko, izy zany ny code milaza amin'io, ity no atao hoe balise, raha code fotsiny tianao jerena de zao, raha création de zao zany les résultats, raha fractionnenao izy zany hoe moitié code moitié présentation. Bon, eto zany raha manao hoe insertion image, image, tac, de le image ito nalefatsika, tac, ok, de ny code zany izy nanao azy fa tsika an'izao no nananatsika de ozaka hoe mila centré na rangaha io centreko ty tableau ty de lasako de mamena tsy hoe intel instances aligne center, voilà, enregistré de rehefa alinena center de ohatrany tiako ale bebeazina zareo zany zavatra zany, le border an'le dalako loatra ny tena tsy azo tomona vedy, voilà, de sotomy kely vato hoe jerena, non contrôle Z raha ohatra ka tsy tiany iverina am'lohana izy, ato azy ohatra hoe manoratra hoe ity no
Nanino le dala nitsokana akany. Zafady fa nanao fausse manip. Aline ceinture, voilà. Nanao fausse manip dia manao contrôle Z fotsiny mba hiverenana. Contrôle Z mba hiverenana amin'ilay izy teo katra. Le izy teo katra. Hatramin'ny mandreraka antsika tony mivongovongo tony satria tony antsoina hoe border. Border 12 russe. Iso andava amin'ny border. Dia avy ndreo zako hoe background rangaha ny aty afara mba loko maitsomaitso moa zareo le afarafara io e. Mba loko maitsomaitso e. Dia lasa fotsiny amanao afarafara amin'izy moa zany afarafara mitikatra sa afarafara mitikatra le body iray manontolo dia hoe andao le table ihany lokona background color dia lokontsika maitsomaitso ny tanindrazantsika mifangarika be le loko fa loatra atsika hoe maitso fotsy mena eny ka loatra maitso fa tsy manino voilà dia tia nosin-drazako dia izy zany hoe page HTML dia raha ohatra zao ozy ako hoe tia matanjaka be io tia anankiray ty ozy ako hoe ndaotsika anao inona ry tsika ndao jerena amizay aloha ny résultat e te hijereny résultat tsika dia eto ambon'le membre ty fotsiny ouvrir page d'accueil tac dia io zao ny résultat io ny site web atsika zany io izy io ity ny nosin-drazako dia ohatra hoe cliquer antsika io dia manome page anankiray ndasy aloha fa atifahanantsika aloha dia toizintsika manaraka fa manjary mavesatra be ny vidéo saotra antsika naharitra hatramin'ny farany